Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray betsaka ny sehatra ilay mpanovana ho an'ny Madagasikara manokana. Vonona nitondra an'izay tosika izay ny fikambanana olona asy ny tany koa ny OHT teo amin'ny fanadihadiany vola ravoavy sy Thierry Rakotoson. Mila fanovana ny sehatra rehetra ara-tsosialy, toe-karena, ndrafim-panjakana ary fitantanana eto amin'ny firenena araka ny fijery fikambanana olona asy ny tany na ny OHT. Ity fikambanana ivondrona ny herivela samy hafa eto amin'ny firenena ity dia nilaza fa hitondra ny anjara biriky amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Tsy misy mihitsy na sehatra ara-sosialy io na hoe any amin'ny fahasalamana zany io na any amin'ny fambolena io na any amin'ny fampianarana io na tsy misy mihitsy afa-miala fa mety ny ao aminy tsy mila fanovana fa fanatsarana fotsiny. Zay ny constat. Dia misy ny rafitra teto amintsika tany amin'ny fahampanjaka, misy ny rafitra amin'ny première république, après ny constitution daholo zany niditra indray ny deuxième république, nisy indray ny rafitra zay napetraky ny deuxième république, dia novana indray ny troisième république, rafitra hafa indray no tantara ny tany sy ny firenena, dia tsy nety indray dia niditra indray rafitra ny quatrième république, dia amin'izao fotoana zao koa zany ny mpahay an'izany rafim-pitantanana zany indray atao amin'ny fikambanana dia samy namoaka indray fa tsy mbola mety ary tsy hoe fanatsarana fotsiny fa mila fanovana mihitsy ny rafim-pitantanana eto amin'ny Madagasikara. Ny politika nanomboka nisy ny ataoko hoe mpanao politika sy ny antoko politika teto amintsika tao anatin'ny fanjanahantany, nanomboka amin'ny Menalamba sy ny AVVS sy ny MDRM sy ny PADESM toy dia niditra première république atsika dia lasa nisy antoko politika mihitsy amin'izay teto amintsika, dia nisy andreo antoko politika efatra tamin'izany fotoana zany, dia niditra atsika deuxième république, niditra atsika troisième république dia fanalalahana amin'izay koa fanaovana politika, tonga atsika quatrième république dia efa misy 200 no ara-dalàna eo ny antoko politika ara-dalàna fa 300 ny antoko politika misy fa ny ara-dalàna ao amin'ny intérieur nahavitany atao hoe mahara-dalàna ny antoko ny eo amin'ny 200 eo amin'izao fotoana zao. Move tato amin'ny fikambanana koa zany dia samy nahita fa ny atao hoe antoko politika, ny atao hoe fanaovana politika, ny atao hoe mpanao politika teto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy mbola manaraka ihany koa an'izay atao hoe manara-penitra ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena, dia hoe mila fanovana koa zany ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny volana May 2024 niteraka ny fikambanana olona asy ny tany. Nanomboka ny volana Novambra 2024 dia nanatanteraka fitetezam-paritra ny fikambanana ary nizara ny fijery fikambanana ary ny aino koa ny feon'ny sehatra rehetra. Amoromania, Aloatra Mangoro ary Atsinanana no efa nandalovan'ny OHT ary ato dia ny faritra Betsiboka sy Boeny no hotsidian'ny OHT.